Mamelo maso ny anaran-dray i Natalia Brillant. Nahazo diplôma momba ny ara sy ny horonan-tsary tao amin'ny Université tao California i Natalia Brillant, ilay zanakavaviny Kobe Bryant. Ho fahatsiarovana ny rainy izay nodimandry ny taona 2024 rehefa nianjera niaraka tamin'ny helikoptera nitondra azy dia nasiany sary famantarana Black Mamba ny echarpe nanaovany tamin'ny andro nandraisany io diplôma io. Voninahitra lehibe ho an'ny rainy moa izany ary indrindra rehareha ho an'ity zanany ity. Betsaka ary tsy vitsy moa ny zavatra izay ho lazaintsika ato anatin'ity video ity, fa mialohany hilazantsika izany rehetra izany dia mbola toy ny mahazatra antsika foana entanina ianareo mba hiabone ny chaîne, indrindra entanina ihany koa ianareo mba hanao j'aime ny video ary hametraka ny commentaire ihany koa. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany, mialohany herisoantsika amin'ny resaka izay fanaovantsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abone vetivety ary ny chaîne atsika. Atomboka atsika avy any Mahajanga moa ny zavatra izay ho resantsika ny androany. Any Mahajanga roa lahy mpivarotra bala ansokosoko no voasambotra. Nahazo loharanom-baovao ny polisy fa misy olona mivarotra balana basy ansokosoko tao amin'ny tampon-tanàna ny Mahajanga ny 4 May lasa teo. Raha araka ny loharanom-baovao moa dia sarona nandritra ny velam-pandrika tao Antanimalandy niaraka tamin'ny bala miisa 4 Isamberto na i Black no fahafantarany maro azy. Nanoro ny misy namany ity farany ka tratra ihany koa i Flavien na Flavy no fahafantaran'olona azy. Mbola mitohy ny fanadihadiana ary hatolotra fampanohavana izy roa lahy ireto aoriany izay fanadihadiana izay raha araka ny loharanom-baovao avy any amin'ny komisaria central Mahajanga. Valazantsika moa ny zavantranga tany Mahajanga iny, fandeha risika ilaza kely ity loharanom-baovao hita tao amin'ny pejiny Cool TV ity. Anosy raikitra ny fandrodanana trano. Raikitra ny fandrodanana trano teny Anosy ny androany vao maraina. Omaly hariva efa maizina no naharainy taratasy mampahafantatra ny fialany eo amin'ny trano fonenany ny fokon'olona. Tonga niaraka tamin'ny fitaovana ireo mpandrodana ny androany vao mangiran-dratsy ary tsy misy resaka fa tonga dia natao antery ny fandrodanana raha araka ny fitantaran'ny mponina. Raha araka ny vaovao hita hatrano moa dia zandary mitondra fitondra amin'ny hetsy-bahoaka maromaro no tonga niaraka tamin'ny IC. Ity farany izay nirosy tamin'ny fandrodanana rehefa tsy nampiakatra ny raharaha ny fokon'olona. Tsy manana trano hipetrahana ireo mponina ka manao antsoavo manoloana ny zavanitranga. Izany moa ny vaovao nisy teny Anosy raha araka ny loharanom-baovao izay hita tao amin'ny pejiny Cool TV koa dia zaraiko aminareo ampitiavana sy ankafaliana satria anisan'ny zavatra manjo ny mpiray tanindrazana izany zavatra izany, koa dia rariny loatra raha toa ka zaraiko amintsika mpiray tanindrazana ihany koa, zaraiko aminareo rehetra izay mpanaraky ny vaovao. Ity manaraka izay ho resantsika ity moa dia anisan'ny tsara ho fantatra ka izany indrindra no antony ampahafantarana izy ity. Hihetsika avokoa ny mpitandro filaminana rehetra, fitiavan-tanindrazana mitarika fandrosoana io no tarakivitra voafidy entina ankalazana ny 25 taona ny niverenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara sy ny foloalindahy malagasy. Nanambara ny ministry ny foloalindahy izay namafisy ny ministry ny filaminam-bahoaka fa hihetsika avokoa ny mpitandro ny filaminana rehetra mialoha miandritra ary aorianan'ny fankalazana mba hifety ampilaminana avokoa ny vahoaka malagasy rehetra. Anisan'ny tsara ho fantatra moa izay zavatra izay, koa dia ampahafantariko ianareo rehetra mba tsy ho toy ny tompotra ny mohony ianareo fa aharaka foana ireo rehetra mandalo sy ireo rehetra misy indrindra ny vaovao malaza ao a Madagasikara nosy malala tanindrazana. Hivadika kely any Aloatra Mangoro indray isika amin'ny ty manaraka izay ho lazaintsika ity. Namaha ny olana resaka halabary ao amin'ny commune rurale Manakambahiny andrefana ny OMC régional Aloatra Mangoro. Nidina ifotony namaha ny olana mahakasika ny halitra vary an-tanimbary amin'ny alina tao amin'ny Mahatsinjo fokontany Andilanomby commune
komina ambanivohitra manakambahiny andrefana ny OMC régional izay notarihiny préfet Ambatondrazaka ny alatsinainy 7/25 teo ary niaradia tamin'izy ireo ny ben'ny tanàna Andriamahajatina Rivelino. Ny tafa sy ny haino ny maharary ny vahoaka izy ireo ary nandritrany izany no nanambarany Andriamatoa préfet ny tokony hametrahana ny soatoavina mahamalagasy dia ny filaminana sy ny fihavanana ka tsy tokony hisy ny halatra. Fantatra ihany koa moa fa resaka aditany eo amin'ny orinasa Société pour le développement de la promotion agricole izay orinasa Slack teo aloha no nisy nanararoatra ka niteraka io halabary io. Koa ho fisorohana izany halabary izany dia nametrahana mpitandro ny filaminana miantoka sy manaramaso ny filaminana any antoerana ka manao patrouille de nuit izy ireo hisambotra ireo mpangalatra ary miaraka amin'izy ireo manao i patrouille io ihany koa ny vahoaka. Noraisina ihany koa ny fepetra fa izay mandidy vary rehetra ao amin'ny komina manakambahiny andrefana dia mila miara-miasa amin'ny OMC hanamorana ny fanampiana azy ireo ary noferana ihany koa alohan'ny fividianana vary ankoatrany eo manakambahiny. Marina moa fa voanahare io tranga io ny avy eo anivon'ny OMC dia nandefa avy hatrany ireo mpitandro ny filaminana izany hoe mpitandro ny filaminana mixte tany antoerana. Resaka kely indray ny mikasika ny base toliara izay mafana ka tena mafana moa isika. Iaransika nahita moa fa dia naneho ny heviny sady nitondra ny fanazavana ny ministry ny harenan-kibony tany izay fanazavana nanda ny fanehoan-kevitra izay nataon'ny solombavambahoaka sy teny iny ary nilaza mihitsy ity ministry ny harenan-kibony tany ity ny hoe izaho tsy mba mandainga fa ny zavatra marina no lazaiko. Be dia be moa ny fanazavana izay noentiny fa ny fanazavana izay nohazavainy ity ministry ny harenan-kibony tany ity dia fanazavana siantifika. Anisany nofaritany manokana ny hoe siantifika ho izy dia tsy mba mandainga. Nanolonany izany fanazavana izany moa dia naneho ny heviny sy ny fanazavana ihany koa Andriamatoa Patrick Raharmanana ny tao anatin'ny pejiny ny andro androany. Mazava moa ny fanazavana izay manohitra ny zavatra izay nohazavainy ity ministry harenan-kibony tany ity izay nambarany Patrick Raharmanana. Ho an'izay mbola tsy nahita moa dia manasa nareo vetivety hijery ny pejiny Patrick Raharmanana fa hitanareo ao izany fanazavana siantifika izay nataony izany ka manohitra ny fanazavana izay nambarany ity ministra ity. Raha vantany vo nitondra fanazavana moa ny ministra harenan-kibony tany dia nitehaka sady nisaotra an'ity ministra ity i Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy fa na dia eo aza izany tehaka izany dia nasehony Patrick ihany koa fa nianatra izy ary nasehony ihany koa fa siantifika izy ka tsy ambakaina amin'ireo fanazavana rehetra. Ajanonantsika hatremo ity video anankiray ity fa amin'ny manaraka indray no isika manao ny misimisy ankasitrahana eram-po eran-tsaina ianareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola entanina foana ianareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiaty misesisesy zay fa tsy ataony alavany resaka hamitra biloma izahay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma toboky lahy, veloma toboky vavy.